tsy ara-dalàna ny nomination'ny gouvernement tarihan'ny Christian hitondra ny intérim présidence fa coup d'état izany. Isika zany zao dia ao anatina fitondrana inconstitutionnel satria fitondrana azy tamin'ny coup d'état nanaovan'ny zareo coup d'état ny président ny Sénat dia hitanareo amin'izany zany fa ny fanaovana coup d'état ao Madagasikara tsy voatery misy raha mandrika. Isika malagasy variana manaraka fizotran'ny fifidianana, variana manaraka ankitsabaka izay natao teny amin'ny seni. Kanefa maro amintsika malagasy no tsy mahalala ny zavatra nandalo tamin'ny 6 septambra 2024 nisy fanonganam-panjakana teto amintsika. Premier ministre Tsay Christian nanonga-panjakana naka fahefanan-keriny tamin'ny filohan'ny teny Merandoolona ary izany zavatra izany tsy ara-dalàna ary sokajiana ho fanonganam-panjakana izany. Ndao arahantsika ankaiky ity afery ity. Raha nanapa-kevitra hilatsaka ho fidiana ny filohan'ny Repoblika dia tsy maintsy mametra-pialana ary amin'izay fotoana izay ny filohan'ny teny Merandoolona no lasa filoham-panjakana amin'ny tantana ny Madagasikara ary tsy miala eo amin'ny toerana ny filohan'ny teny Merandoolona mandra-pahatongavany filoha vaovao hitantana ny firenena. Ny fanohitra tamin'izany tanteraka nefa zavatra nitranga. Nivoaka tampotampoka avy tany taratasy avy amin'ny HCC hoe nandany tsy hitondra firenena ny filohan'ny teny Merandoolona Herman Razafimahify. Ka noho izany dia hoentiny Tsay Christian ny fitondrana ny firenena. Mazava ho azy fa miaro ny tombotsoan'izy ireo ary masahy mandika lalàna. Ka noho io zavatra io dia nivoaka tamin'ny fangina ny Fanerizo Ernevo ary solombavambahoaka Rosy dia tsy azo tampenam-bava ihany koa na dia mpanaradian'Andriamatoa Andrajoe laza izy. Ndao jerentsika ny faneho-kevitry Fanerizo Ernevo. Dia voalaza fa raha ohatra ka candidat ny président ny Sénat izay vao ataon'ny gouvernement collégial ny intérim. Tsy misy mihitsy milaza atao anatin'ity hoe s'il est empêché, s'il refuse, s'il décline, s'il se porte, s'il s'estime incompétent ou s'il ne peut pas supporter la charge mentale. Tsy misy an'izany ato na hoe si pour une raison quelconque il ne peut pas assurer l'intérim. Tsy misy an'izany ato fa ny voalaza ato stricto sensu de hoe dans le cas où le président du Sénat se porte lui-même candidat, les fonctions de l'État sont exercées par le gouvernement. Hatreto mbola tsy nahinona feo mihitsy na ny kely aza ny filohan'ny teny Merandoolona dia i Herman Razafimahify. Ny zavatra azo antoka ny tena zavanisy dia zao: noterena ny filohan'ny Sénat Herman Razafimahify mba anda ny hitondra ny firenena mandra-pahatonga ny filoha vaovao. Mbola tsy fantatra hatreto hoe nandray vola ve ny filohan'ny Sénat sa tsy, na hoe noterena no rahonana ho vonoina ve no natonga azy tsy nasana andray an'ity fahefana ity. Zay ny faneho-kevitry Fanerizo Ernevo. Noterena ny président ny Sénat anao an'io déclination io, noterena izy anao an'io désistement io, noterena izy satria tsika ve nahita azy ny teny an'izany na tamin'ny anao manjery na hoe inona ny antony, fa tao ambadibadika tao daholo zany rehetrarehetra zany no nitranga. Na izy nomena vola na izy ndrahonana ho faty. Olona efa nilaza izy fa voninanao an'io, kinandray tsy mahavonina anazy io. Ary rehefa tsy vonina izy tokony midémissionna, ary rehefa atao hoe midémissionna dia tokony arahana tsaka sy andavany lalàna. Fa manao hitsin-dalana foana ty fitondrana ty, mandika lalàna foana, viole de la constitution. Mazava dia mazava ny antony mahatonga ny fitondram-panjakana ankehitriny mitady izay fomba rehetra mba hakana io fahefana io. Ka izay no mahatonga Andrajoelina sy Tsay Christian no maka-ankiriny ary mahasahy mandika lalàna mba hakana io fahefana io. Fa nadalàna saim-bahoaka fotsiny no resahana hoe matahotra hitondra firenena ny filohan'ny teny Merandoolona. Fa nadalàna saim-bahoaka fotsiny ny resaka hoe Tsay Christian dia efa zatra mitondra firenena ka aleo izy ny eo amin'ny toerana. Izany zavatra izany dia efa andika andalàna
ary tokony faizina ny olona mandika lalàna. Ny tanjon'izy ireo dia tsotra kely ny hoe ny angalarana amin'ny fifidianana, ahoana ny atao mba havitana mangala bato. Zay ihany, satria efa olon'izy ireo daholo ny ao amin'ny CENI, ny ao amin'ny HCC, ny ao amin'ny fitsarana. Isaky ny ambaratonga rehetra io dia tsy maintsy misy olon'Andriamatoa Andrajoelina. Hoe mila antsaika kristian tsika hitondra an'io fa izy ihany no enjana amin'ny resaka élection io dia aleo izy sady manao PM no manao intérim ny présidence. Ka iza no anaiky an'izany? Iza aminareo no anaiky an'izany? Hatreto loha dia isorana an'ireo candidat izay mikambana ao anatin'ny collectif ny candidat amin'ny présidentielle nanao lettre milaza an'izay hoe tsy ara-dalàna ny nomination ny gouvernement tarihan'ny Christian hitondra ny intérim ny présidence fa coup d'état izany. Isika zany zao dia ao anatina fitondrana inconstitutionnel satria fitondrana azy tamin'ny coup d'état nanaovan'ny zareo coup d'état ny président ny Sénat dia coup d'état zany putschiste zany io prime ministre mitondra antsika amin'izao io. Hitanareo amin'izany zany fa ny fanaovana coup d'état au Madagasikara tsy voatery misy raha mandrika satria l'exemple vient d'en haut dia anjaran'ny vahoaka koa ny manao ohatr'izany, tsy voatery isy raha mandrika ny fanodinana ny fahefana fa eto zany dia manome tena hoe manome ohatra ratsy mihitsy io zavatra ataon'tsay Kristian. Solombavam-bahoaka Rosy nivoaka tamin'ny fanginana izy amin'ny manokana dia fanonganam-panjakana zao ataony premier ministre lehibe ny gouvernemanta zao. Nefa député Rosy dia mpanaradian'Andriamatoa Andrajoelina fa ny zavatra nampiavaka azy tsy nakasitraka ity fandikan-dalàna nataon'ny fitondram-panjakana ity député Rosy. Toy izao ny publication izay nataony tao amin'ny page Facebook iny. Tsy mino aho fa olom-boafidy toan'ny filohan'ny Sénat Hermanana Razafimahify no hanao zavatra anti-constitutionnel zao. Ary miombon-kevitra amiko ireo grand électeur rehetra izay nifidy azy, ireo maire rehetra izay nifanirasira taminy. Somary lavalava ny resaka nataon'ny député Rosy fa ny fangatahany dia zao mangataka ny filohan'ny Sénat Hermanana Razafimahify mba hamoaka feo, mba handray fitenenana hanazava hoe sitrapoko no nandany ho lasa filoham-panjakana noho ny antony zao sy zao, noho ny antony ara-pahasalamana, mety ara-tsaina zany na ara-batana. Fa ny zavatra hita dia filohan'ny Sénat Hermanana Razafimahify dia olona salama saina tsara ary salama vatana, tsy misy antony izay tokony andavan'ny ho lasa filoham-panjakana zany. Eto dia manahy mafy ny solombavam-bahoaka Rosy sao dia noterina anda ho filoham-panjakana ity Hermanana Razafimahify ity, ary mangataka ihany koa i solombavam-bahoaka Rosy mba handray fitenenana ihany koa Ramatoa Christine Razanamaso anazava ny vahoaka malagasy na tonga zao fandikan-dalàna izao. Satria moa ketriketrika fifidianana no antony zao rehetra zao na tonga fitondram-panjakana nakankery ny fahefana teo ampelantanan'ny filohan'ny Antenimieran-doholona dia tsy mombon-kevitra amin'ny firosoana fifidianana Ifanizoerinaivo. Ny antony dia zao, tokony amboarina aloha ny lista elektoraly, feno anaran'olona miverimberina ao, feno karapanondro mitovy miverimberina ao, tokony amboarina ihany koa ny lalàna mifeny fifidianana. Raha tsy zany hanenina ireo kandidat izay misisika hirosoana amin'ny fifidianana io. Ninona atao io dia tsy maintsy Andriamatoa Andrajoelina no lany io satria ny azy ny ACC, azy ny doublon, azy ny CENI, azy ny andrim-panjakana rehetra hatrany amin'ny faratampony. Ankoatr'izay fa ny Soernève sy ireo mpanaradia azy ao amin'ny antoko politika ADM tsy hanohana kandidat na iza na Ravalomanana io na Rajonar Mampianina na Siteny na Parena Augustin na ny kandidat maro hafa, tsy hanohana na iray aza. Ny antony dia zao, tsy mankasitraka ny firosoana amin'ny fifidianana fa ninona atao io dia hosoka 100% no iseho ary mety hiteraka korontana mihitsy izany. Iza fa ny Soernève sy ny ADM izay tarihako dia tsy manohana an'io
fifidianana io ary tsy manaiky an'io fifidianana io mandra-patapitry ny ainay izahay tsy hanohana candidat na iza na iza na iza na Ravalomanana na Rajaonary Mampiana na Siteny na Itahina Razafinjoelina na Andry Raobelina na Iry niza amireo fa ireo 12 reo Andry Rajoelina aminay tsy candidat il n'est pas malgache tsy hanohana niza amin'io izahay satria fifidianana io tsy tokony isy ary manentana an'ireo candidat rehetra ireo izahay tsy anaiky an'io fifidianana izay ao anatin'ny inconstitutionnalité io